Mitovana antsika hatrany mety havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika indray amin'ity alahady 27 ny volana oktobra taona 2024 ity. Alohan'ny resantsika ny afatra amin'izao maraina izao dia manasa antsika miaraka hivavaka ary aloha. Hivavaka isika tompo. Velom-pisaorana anao indray ny fonay Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay toe fotoana ifanomezana aminay isan-kalahady. Manako lazaina aminay indray ianao ary izay indrindra no angatahako aminao ny mba hampanginanao izay feo tsy avy aminao ary hitendreo ny molotro hanambara ny afatrao. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akantsika ny afatra amin'izao alahady maraina izao dia arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo ka mitohy amin'ny toko faharoa hatramin'ny andininy faharoa, toko faefatra andininy faharoa. Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faefatra hatramin'ny andininy faharoa. Rehefa hita zany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra na nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao zany. Fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanontsin'izay diso, ho fitezana ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoriany teny mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporosia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen. Amin'izao alahady maraina izao dia ny anjara torotentsika dia tsoahana avy amina boky anankiray atao hoe epistily pastoral. Bokin'ny Timoty sy Titosy dia isany atao hoe epistily pastoral. Zany hoe epistily voatokana manokana ho ampitaina ho an'ny mpitondra fiangonana na evanjelistra mpitoriteny sy ireo mpiandraikitra ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Noho zany rehefa mahintsika hoe epistily pastoral zany dia mety hiteny angambany ianao hoe tsy ho anay zany io texte io androany pasteur fa tokony ho anareo ihany, maninona toriana hoe ho an'ny rehetra. Tsy mahakasika azy zany fa tokony ho an'ny olona ao amin'ny fiangonana nahoana no toriana eto. Disontsika. Paoly apôstôly, ho an'ny Paoly apôstôly dia tsy voafetra ho an'ny evanjelistra ihany sy ho an'ny misionera ihany ary ho an'ny pastora rery ihany ny mahampitory ny filazantsara. Tsy natokana ho an'ny professionnel entre guillemets fa natao ho an'ny rehetra ny fanambarana ny filazantsara. Satria ny vita batisa rehetra na vita batemy rehetra dia eo amin'ny fotoana anaovana batisantsika dia nahazo iraka avy hatrany hitory izany filazantsara. Ary manamafy zany amin'ny andininy faharoa amin'ilay toko faefatra izay nivakintsika teo dia hoe mitoria ny teny mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Zany hoe tsy ao anatina cadre anankiray précis fa mety foana io na aiza na inona ny circonstance zany toerana hitoriana izany. Dikan'izay zany dia natao ho an'ny rehetra ty teny ity.